Taim-bava eo amin'ny taranja basketball ao amin'ny fananana eo anivon'ny fédération sy ny ligue aloha dia efa mikatona tanteraka fa eny anivon'ny fokontany kosa dia azo lazaina fa mahazo vahana tanteraka ity taranja ity. Ya, nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity farany enandro ity ihany koa omaly sabotsy raha marina koa teny amin'ny fokontany André Sourteny ary ny fifananana ilay hetsika nomeny anarana hoe fetin'ny basket izay nikarakarain'ny fikambanana AT2B any amin'izany faritra izany nentina nanokatra izany ary ny lalao teo amin'ny AT2B izay mpikarakara sy mpampiatrano izany sy ny ekipan'ny Setima Aveny Analamahitsy ho an'ny sokajy NMB. Ny fionana teo amin'ny ekipan'ny AT2B sy ny Setima Analamahitsy ho an'ny sokajy NMB na ny senior homme B no nentina nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika fety de basket karakarain'ny fikambanana AT2B tetsy amin'ny kianjan'Andray Sorony sabotsy tolakandro teo. Raha ho an'ity sokajy ity dia mbola 13 ny isan'ireo ekipa tonga ny soratra anarany nambaram-pikarakara ary fa mbola misokatra izany fisotoratana anarana izany mba hamenona ny mpandray anjara ho 12. Ireo ekipa ireo izay hozaraina ho vondrona efatra ahitana ekipa efatra avy. Tanjon'ny Andray Sorody basketball amin'izao hetsika izao moa ny anentanana ny tanora ity ny taranja basket. Tanjona amirenan'ilay fety basket dia fitiavana basket izay ny anasana ny petit basket rehetrarehetra zany amin'izao fankalazana fa dia fotoanan'ny AT2B izao. Tanjona ao anatin'izao fankalazana fa 5 taonan'ny AT2B na André Sorody basketball amin'ny alalan'ny fikarakarana ny hetsika antsoina hoe fety de basket sady mifety ny basket. Anisan'ny tanjona anankiray ny fanairana ihany koa ny mpilalao basket ety anivon'ny toerany tondro mba hiroso hiditra amin'ireny rafitra fédéral ireny rafitra mitantana ny basket. Miainga avy ety daholo ny mpilalao rehetra mazany ka raha tsy misy ny hetsika tahaka izao fanairatairana sy fampitana ny endriky ny lalao sy ny endriky ny fitaizana ao anatin'ny tontolon'ny basket mba hitarika tsy moramora manomboka any amin'ny sokady zandriny hiditra any amin'ireny tontolon'ny basket ara-drafitra na ny basket fédéral ireny. Izay anisan'ny tanjona lehibe. Anankiray faharoa ihany koa moa dia efa niresaka ihany hoe fankalazana ny tsigerin-taona fahadimy ny orenan'ny fikambanana ara-panatanjahantena AT2B. Anisany anankiray zavatra ngeza be izay satria tamin'ny taona 20 ny ona teto farany. Izao tonga ny 20 toy le 5 taona lasa ho averintsika indray dia mbola manatitra hatrany ny fanasana n'ireo izay mbola maniry andray anjara ho faranana amin'ny faran'ity volana novambra ity ny fandraisana anjara ho an'izay mbola maniry soratra anarany dia afaka ny aloha io fionana io dia nisy milalao nikatrohan'ny ekipan'ny AT2B sy ny Challenger ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona. Tamin'izany no nivoan'ny ekipan'ny Johnny B ho mpandresy tamin'isa 170 no 120. Marihana fa koatra ireo sokajy roa ireo dia samy mifaninana amin'izao hetsika izao avokoa ny sokajy U14 lasivavy, U16 lasivavy, vétéran, open vehivavy ary ny NA lehilahy. Ankoatra ireo olo manan-kaja avy amin'ny manodidina dia tonga namey voninahitra ity fotoam-panokafana ity ihany koa ny Setefaniry izay filohan'ny komisiona ho an'ny tanora eny anivon'ny kongresy ny teteza mita.